Finaritra mifankahita sy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany anapaka eo am-bavahadintsika tsirairay amin'ny alalan'izao fampitana amin'ity serasera sy ny pejy ity izao. Mitoy ihany isika amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe fivavahana tokoa ve no mampahantra ny firenena malagasy. Efa nitondrantsika fanazavana teto izay dia nazavaintsika tao anatin'izay fa tsy ny fivavahana no fototra mampahantra ny malagasy satria ny fivavahana au contraire misy fahendrena avy any ambony, avy any amin'ny loharano. Andriamanitra tsotoa izay soritany baiboly ao amin'ny ivon'ny fivavahana ka raha manao pratika isika, raha miaina fa tsy mihatsara velatsia arak'ilay famintinana nataoko tamin'ilay horonan-tsary farany hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony fa ny fony kosa dia lavitra dia mazava ho azy fa misy firindrana sy fiforona mpilaminana mifohy indray eo amin'ny firenena malagasy sy ny taranaka malagasy izay vanandro tokony hifoazan'izay dia izao vanim-potoana izao zay la hoe reveil fifoazam-panahy fa tamin'iny zavatra nozaraintsika iny dia nisy réaction tahaka izao hoe fa maninona ary ny chinois, ny Chine, Europa, Amerika, Japon manan-karena be nefa tsy mivavaka amin'izany Jesosy zany. Korea tena hoe manenjika mihitsy premier puissance amin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina zay tratra mivavaka amin'ny kristianina sy mitahiry baiboly any dia torturé à mort, ampahoriana tena hoe sedraina mihitsy zany. Dia ohatran'izay ihany koa any Chine, dia ohatran'izay koa any amin'ny faritra arabo sy ny ireo firenena mitana ny religion any tsirairay avy, surtout fomban-drazana zay mantsy ilay tena tsindrin'ireo mpanindry azy ao anatin'izay fisainany sy fieritreretan'izay hoe fa maninona ny firenena ohatran'ny hoe sinoa tsy miasa saina amin'izany hoe Jésus Christ izany tsy miasa saina amin'ny Yahweh Elohim, tsy miasa saina amin'ny Torah, tsy miasa saina amin'ny bonne nouvelle évangile izany fa matanjaka be ry zareo presque hoe efa idéfian'ny Américains izy économiquement ho premier puissance mondiale. Tsy diso izay fijery izay tsy diso iaho fa izao isika dia mila manana discernement. Ty de resaka discernement ty efa noresahako teto foana izy ty hoe ny discernement dia voalohany par analyse, faharoa par amin'ny alalan'ny soratra masina sainte écriture izany toko sy andinina eo amin'ny baiboly, ary ny fahatelo tena ngeza be zay tsy afaka angalarina devoly sy hoe tena hoe ahafahanao manana preuve irréfutable, zany hoe fahitana mihitsy misokatra ny masonao sy ny fatsapanao dia selon la Bible ihany fa ny 1 Corinthiens 12 don de discernement avy amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izy io. 1 Corinthiens 12 Andriamanitra mihitsy no mampidina an'izy io ao anatin'ny fon'ny mpino anankiray, ao anatin'ny maso-pahitan'ny mpino anankiray dia misokatra ny fahitany any amin'ny any amin'ny tontolon'ny sainy dia mahafakafaka izy, maharay famakafakana izy tena hoe de A à Z mihitsy noir sur blanc mihitsy amin'ny vérité sy ny fausse doctrine sy ny asany maizana. Dia ohatran'izay ihany koa hoe any amin'ny tontolon'ny esprit misokatra ny masom-panahy mahita mihitsy hoe ity tena miaramilan'ny satana, ity tena fampianaran-diso tsotro zao, ity tena zavatra tsy biblika, zavatra mitondra ho amin'ny fahaverezana. Dia iverenantsika le ivon'le sujet hoe fa maninona no chinois no izy tsy miasa saina amin'ny resaka fivavahana kristianina izany fa ny azy religion andrazana, fomban-drazana no ampiasaina. Aza diny fa fomban-drazana efa religion
religion daholo ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ity ambonin'ny tany ity. De ohatra hoe raha miresaka zao tsika hoe Chine zao de ny bouddhisme ny azy ny religion fomban-drazana pratikeny any, ny fomban-drazana resaka ancestral pratikeny zareo any bouddhisme, ny taoïsme. De raha mikisaka amin'iny faritry Inde indray sika de ny tena religion fomban-drazana pratikeny zareo any hindouisme. Izy tsy miasa saina amin'i Jesosy Kristy, tsy miasa saina amin'ny fiainana mandrakizay ny bonne nouvelle izany izy fa religion hindouisme ny tena pratikeny zareo any. De ny hindouisme moa mizarazara be fa entité anankitelo ny tena matanjaka be any de ny Brahma sy ny Vishnu ary ny Shiva. De ao anatin'izay misy branche kely be da be ohatran'ny hoe secte hoy isika fa mitohy amin'izay arborescence, mitohy amin'izay faka izay, amin'izay arbre izay hoe hindouisme izay. En général zany dia mifototra amin'ny religion hindouisme ny pratika mpivavahana any fomban-drazana finondo zareo any. De aty Europa ndray zao dia ny athéisme sy ny anti-religion daholo zany. Eo ihany ny resaka chrétienté fa efa ao anaty fanjavonana, ao anatin'ny fahafatesany satria mahery be mihitsy ity resaka hoe athéisme sy anti-ity. Satria ny constitution misy ny rafitra ampiainana ny vahoaka aty dia ao anatin'ny antsoina hoe laïcité de l'État de mifavoriser an'izay religion athéisme izay tsy finoana izay. Sous parenthèse le hoe tsy finoana izay fa ao anatin'izay hoe idéologie hoe tsy finoana izay dia mino ihany zareo. Mino ihany zareo fa hoe tsy misy Andriamanitra. Zay ny tena hoe tsindriny zareo be de tsindriny amin'ny alalan'ny matière matérialiste, tsindriny amin'ny alalan'ny fahitana virtualité, zay le intelligence artificielle, tsindriny amin'ny alalan'ny mondialisation fanatotoloana. Religion daholo zany, religion daholo ny zavatra rehetrarehetra izay iainan'ny olombelona zay ny zavatra tsara fantatsika. De ohatran'izany ny football religion, ohatran'izany ny resaka plaisir religion fa klasena hoe boîte de nuit lay fiangonana. Lay toeram-pivoriana de ao no midera, ao no misitraka, ao no miadoré, ao no mivénéré. Efa nisy fotoantsika nanambara an'izany hoe religion daholo ny zavatra rehetra ary hatramin'ny hoe anti manohatra an' Jesosy Kristy fa mirona amina religion anankiray indray izy. De ohatra izany ny resaka hoe mondialisation zany resantsika fanatotoloana de zareo amin'ny tontolon'ny izao tontolo izao fa ao amin'ny miafina. De ny association secrète isan-karazany ety Europa ny resantsika fa efa manenika moa izao. Nisy fotoana izy tonga tany Madagasikara mihitsy nametraka ny sommet mondial tamin'izany vanim-potoana izany de tsy inona izany fa zareo franc-maçon ary zareo illuminati sy piraidia amin'ny mpanao sorona sy ny tsy mpanao sorona fa miadorean'ny Baala sy izao tontolo izao sy ny filana rehetra ny tontolon'ny abomination izay siten'ny baiboly. Eny tompoko tena manan-karena tokoa ve ny Europiana, ny Chinois, ny Inde, ny Amerikana, ny Japonais manana ny religion araky ny argumentndreo mpanindry azy hoe tsy misy miasa saina akory ange amin'izany Jesosy Kristy zany amin'ny bonne nouvelle ary lazainy fa lainga, lazainy fa tantaran'ny foronina fandemety saina sy ny ohatran'izany. Fa eto no hitondrako fanazavana amintsika. Ny fomban-drazana rehetra, ny religion rehetra isa-tokony sy isa-tsapany izay fikirin'ny firenena tsirairay avy tahaka ny hoe Chine, mifikitra amin'ny bouddhisme sy ny taoïsme, ny Inde mifikitra amin'ny hindouisme, de le nositentsika teo hoe Brahma, Vishnu sy ny Shiva, de ao anatin'izay misy branche be da be ohatra ny zavatra nofikiriny Abrahama, patriarka rain'ny mino. Ilay ny foazan'Andriamanitra voalohany Yahweh Elohim na tonga azy ho rain'ny mino, patriarka ary no nomena mihitsy tamin'izay finoana zay.
dia tsy inona fa nanana ny fomban-drazany ihany koa i Abrahama dia ny religion be da be tao amin'ny Mesopotamia. Elo tsara. Ary izay ity mbola tazomin'ny zareo Chinois, tazomin'ny zareo Indo, tazomin'ny Européana. Raha vao miresaka ateisme tsika dia ohatrany hoe tilikambo Babela, Nimrod, mifangaro daholy manangana tilikambo. Genesis 1:20. Zany hoe ny religion an zareo Sinoa, ny religion an zareo Inde, ny religion any Abrahama tany Mesopotamia dia ilay endrika Nimrod, tilikambony Babela. Ka nirindra tokoa ny fiarahamonina, nirindra ny fiainana, ny fanerasera tamin'ny lamina tokony faneraserany ny tsiraray avy, ny isatokantrano avy, ny mpitondra sy ny entina, ary tao anatin'izay ny tolotra sy ny tanady dia nirindra tsara satria ilay religion, satria eno tsara ilay religion fomban-drazana izay mampantanjaka ny Sinoa, ny Bouddhisme sy ny Taoïsme amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Izay préfiguration izy tany amin'ny Abrahama sy Nimrod, Genesis 1:20 niresantsika teo, Babela, dia nisy ny antsoina hoe inspiration divine nanjaka sy nipetraka teo ambonin'ny reny religion ireny amin'ny maha tsy to any tsy to. Azavaiko izay inspiration divine izay. Ny inspiration divine dia ny fahendren'Andriamanitra amin'ny maha tsy to azy. Dia tsy inona izany fa ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, tiavany Yahweh Elohim amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao, izay rehetra soa tsara araka ny fanany lalàna. Dia izay lalàna izay la inspiration divine ny s'imposer teo ambonin'ny karazana fanompotsam be da be isan-karazana. Taoïsme, Bouddhisme, fomban-drazana malagasy, misy ny inspiration divine dia ireny le hoe tainombo mivadika raha tsy misy mangalatra. Io inspiration divine io no mampiodina ny toe-karena. Io inspiration divine io no mampiodina ny fiarahamonina. Io inspiration divine io no miteraka tahotra tao anatin'ny fiarahamonina, tao anatin'ny isam-batan'olona, tao anatin'ny vondrom-piarahamonina ka nahatonga azy ireo ho mpanaja fatratra ny fiarahamonina. Alléluia. Averiko tsara hoe inspiration divine no ny s'imposer teo ambony reny karazana religion be da be isan-karazany fanompotsam-pireny. Fa izao anefa ny interprétation an'ny Baiboly fahendrena fampianaran'ny Jesosy Kristy, asan'ny apôstôly 7:7 hoe Andriamanitra dia ninitsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa amin'izao fotoana izao kosa ankehitriny izy, ankehitr'io dia mandidy ny olona rehetra ibebaka. Tamin'ireny vanim-potoana ny fanompotsam-py ireny zany dia marina ny famarinan'ny Baiboly hoe Andriamanitra dia minitsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana satria nisy an'ilay inspiration divine, nisy an'ilay sofina an'Andriamanitra, fahendren'Andriamanitra ny s'imposer tao ambonin'ny reny, teo ambonin'ny reny karazam-panompotsam-py be da be ireny. Dia izay no mahatonga an'Andriamanitra hoe nitsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana izy. Fa navelany hisy ireny ho firindran'ny fiarahamonina ary mbola tsy révélé, mbola tsy nisy ny révélation Jesosy Kristy filazon tsara. Alléluia. Raha miresaka an'izay révélation zay tsika dia maka ny tantaran'i Abrahama le hoe i Abrahama dia mpanompo sampy be izy taloha. Fa du moment izy nisy révélé taminy Yahweh Elohim. Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, zany hoe ilay fanompotsam-py Abrahama tany a Mesopotamia niarahany tamin'ny fianakaviany sy ny ankohonany sampy be da be, religion chinois, ny hindouisme, ny Europa, fomban-drazana malagasy, ny sisa rehetra, ninitsy nijery an'izay Andriamanitra fa nisy révélé tamin'ny Abrahama izy. Je suis Yahweh Elohim. Dia nanomboka teo i Abrahama
dia nodidina tamin'ny alalan'ny Torah oral mibebaka ary tsy maintsy miaino ny toro lalàn'Andriamanitra tsy to. Fa izay tsy narava n'ilay hoe manan-karena mirindra ny fiarahamonina Babela na atsangana tilikambo Nimrôda satria tamin'ny alalan'ilay tahotra naterak'ilay inspiration divine de iny mbola ny fikirin zareo sy ny tehirizin zareo nandrindrany ny fiarahamonina ka raha miteny isika hoe maninona i Chine na Inde Europa sy ny sisa rehetra mandroso tsy oatra ny Madagasikara de satria zareo mitahira n'ilay tahotra zay ilay religion traditionnelle sinono akatsika ohatra ny japonais ny akatsika ohatra Inde matanjaka be Inde misy mampahatra azy fa misy ny lafiny mampahantra azy fa misy ny lafiny zay tena mampatanjaka azy ihany koa ohatra hoe fitsaboana ny resaka arma nucléaire sy ohatran'izany matanjaka i Inde ny fandefasana sambon-danitra visionnaire ary zareo matanjaka i Inde satria izy mitahiry an'ilay religion traditionnelle izay misy fahendrena misy trasy misy an'ilay semence an'ilay inspiration divine fa nigasitra izay nigasitra izay ndanareo mankany amin'ny ladoany fa rehefa resaka volany any resaka fitsaboana nentim-paharazana zany efa resaka mamona fiatsaram-belatsia tadidinareo ilay rakotra naterina tao amin'ny misy horonan-tsaran'izay any atao amin'ny pejy afaka karohanao rakotra fanatitra any amin'ny ladoany tsy tononoko le izy fa am'izay mba tsy fanalambaraka fa nanjavona tamin'ny fotoana tsy nieritreretina zany hoe rakotra terin'ny fidèle sy ny adepta rehetra izay tonga manasinao amin'ilay ladoany zany isan'andro sy isan'ora sy amin'ny vanim-potoana isaky ny 5 taona na 7 taona fa tamin'ny fotoana nanokafana n'ilay boatin-drakotra vida ilay izy de niteraka zizany be mihitsy niteraka korotana teo amin'ny ampanjaka sy ny mpianjaka fetisista isan-karazany le izy de samy miady loha atao amin'ilay doany amin'izay satria misy an'ilay vola be misy an'ilay mamona ilazana amintsika fa hoe izany rehetrarehetra zany fototra tsy mampandroso amin'ny Madagasikara ka ny toerantsika malagasy zany sady tsy entre ny fanompoana an'Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim no sady tsy entre ihany koa tsy ao amin'ny faribolan'ny religion traditionnelle ilay fanompo-tsampy fifikirana amin'izay tahaka ny Chine mifikitra amin'ny bouddhisme ary zareo mifikitra amin'ny taoïsme ary zareo Inde mifikitra amin'ny hindouisme ary zareo tsy any zay le hoe sady tsy mafana tsy mangatsika de alohan'ny vavan'Andriamanitra dia izay no antony mampahantra any firenena malagasy. Hitanao eto Madagasikara avokoa ny fifikirana amin'ny religion politika, hitanao eto Madagasikara avokoa ny fifikirana amin'ny religion filana resaka sexe izany. Hitanao eto mampandeha fitombenana reny, hitanareo reny le manapirotsaka pataloha mihitsy eny amin'ny spectacle. Ary mbola misy pire noho izany. Hitanao eto Madagasikara ihany koa ny religion faux prophète. Hitanao eto Madagasikara ihany koa ny karazana religion isan-karazany miafina sy ny tsy miafina rehetra ao anatin'le fandresantsika teo hoe association secrète. Zany hoe fangaro eto daholo. Tsy vitanao hoe sady tsy mafana tsy mangatsika fa hors d'œuvre ao daholo. Ny vinaigre ao daholo, ny divay ao daholo, ny siramamy ao, ny sira de aroaroina miaroaro an'izay. Zany de mieritreritra venareo fa androso ity firenena ity. De aveo am'izay manome tsiny ny fivavahana kristiana hoe ny LMS no nitondra ny fahantrana teto vokatry ny fivavahana kristiana fandemetsaina baiboly mihitsy tsy mampandroso a Madagasikara sy ny sisa rehetra amiko zay efa excuse fa monsieur raha monsieur rendre compte isika hoe misy fahendrena atao anatin'ny baiboly ohatra fotsiny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao aza mangalatra aza mamono olona aza mijoro vavolombelona andainga or nefa ny mpitondra sy ny mpanao politika mitana ny lakle mitana ny fahefana mitana ny fitsarana tsy manonona anarantsika ireo mihitsy no fanetry be amin'izay zavatra ny resantsika izay fotsiny ihany de manao tasy d'huile le izy ny vahoaka madinika ihany koa tafiditra ao anatin'izany ka amaranantsika an'izay hoe raha manan-karena
Chine sy Inde sy Europa sy Amerika sy Japon sy ny sisa rehetra dia nazavaintsika teo hoe satria zareo mitahiry an'ilay religion traditionnelle. Zany hoe raha tsy atao amin'ny religion Yahweh Elohim izy lay religion Jesosy Kristy fanekena vaovao Matthieu toko fa 4:7, Marka toko fa 4:40, 4:20, Luka toko fa 2:20, fanekena vaovao andran'i Jesosy Kristy io fiainana mandrakizay rehefa tsy ao amin'io zany izy zareo dia mitazona an'ilay religion traditionnelle nazavaintsika teo hoe misy an'ilay inspiration divine. Amarana antsika azy de hoe afahantsika manao dingana, afahanao miroso amin'ny hoe fiovana de tsotra be ny fahendrena baiboly. Matthieu toko fa 9:17 hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy atsika, anampy anao izany rehetrarehetra izany. Fa izao aza mieritreritra hoe harena be sy confort be rehefa miaraka amin'ny Yahweh Elohim, fa marina foana amin'ny baiboly Matthieu toko fa 9:12, ome ho anay anio ny anina sahaza ho anay. Zany hoe juste fatra tsara sady ahitsana, izay no petrak'Andriamanitra eo ampovoantsika. Zany hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy toy zany tsika dia izay le hoe fatra juste izay antonony izay no omena antsika, fa tsy hoe confort be, tsy hoe bling be, tsy hoe tena hoe mamoana be da be miraraka eo. Tsy misy mahay manompo tompo roa zany baiboly. Zay le miaraka amin'ny Jesosy Kristy zay. Ary ny anton'izay équilibre fahendrena amin'Andriamanitra izay de ho fahafahatsika, ho fahafahanao manompo an'Andriamanitra tsy to, ho fahafahatsika, ho fahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra, satria marina foana ny baiboly hoe any amin'izay itoeran'ny arenao dia any koa ny itoeran'ny fonao, ka raha bling be, raha building be, raha projet miami be, raha téléphérique sy tramway be, any koa ny itoeran'ny fonao fa tsy misy adoration sy louange sy fiankofana, prosternation, tsy misy relation, tsy ahita relation intime amin'Andriamanitra ao anatin'izay ianao. Fitiantsika ny fanazavana teo hoe Chine sy Inde, Japon sy Amerika, France sy ny sisa rehetra manan-karena zareo satria zareo mitahiry ny religion traditionnelle. Izy sady tsy mafaly izy tsy mangatsika, fa izy tena mangatsika mihitsy. Ary ny zavatra mampalahelo nefa eto Madagasikara dia entre an'ilay mafana sy mangatsika, mélange hors d'œuvre ny resahantsika teo mifangaro ao daholo ny abomination, mifangaro ao daholo ny lainga sy ny fitaka, mifangaro ao ny faux prophétie, mifangaro ao ny Jesosy ao ny hoe Yeshua Masia, Yahweh Elohim, tsy maintsy tononona amin'ny teny hébreu, tsy maintsy misaron-doha, tsy maintsy izao be da be, ao daholo ny mamona, afangaro am'izay amin'ny divay an'izao tontolo zao sy ny fitafiana mena, jaka, volomboasary na tsy volomboasary, zay afaka ilazantsika anazy zany rehetrarehetra izany no antony tsy mampandroso any Madagasikara. Ary arak'izay fanazavana nazavaintsika teo normal ihany koa raha mandroso any firenena ankoatra ny Madagasikara, fa i Madagasikara miembotra ihany, miamahatra ihany. Farany tena farany ny fahendrena ao am' Jesosy Kristy nangatahany Solomona, tantara faharoa toko voalohany 1:12 sy 2:12 dia important be mihitsy afahantsika mandidy sy manapaka eo amin'ny firenena anankiray. Vakio ny baiboly, nareo mpanao politika misadrese aminareo zany, fa tena à partir de sagesse divine, tsy inspiration divine fa sagesse divine, zany fahendrena midina mihitsy fa tsy inspiré, midina ao amin'ny mpitondra mihitsy, midina ao amin'ny vahoaka mihitsy, fanapahana isa tokantrano, fanapahana amin'ny tena koa dia angatao tahaka nangatahany Solomona mpanjaka tamin'ny Yahweh Elohim. De miverina miresaka indraisika hoe tandremo fa i Solomona mpanjaka rehefa tonga amin'izay ny arena be da be avy any Ethiopia, avy any Egypte, avy any amin'ny vazatany efatra,
666 ny baiboly 666 taleta volamena sy volafotsy 666 zany hoe signification an'ny arena izany signification an'ny bling bling signification an'ny confort signification an'ny virtualité sy ny zavatra ohatran'izany attention tsy afaka monsieur mélanger amin'ny fahendrena fa fatatsika ny tantara tamin'ny ora farany dia orsy mahatra indrindra Solomona fa nanaka-reny izy zay indray de manome image any Chine sy Inde sy Europa sy ny Amerikanina manana fitaovam-piadiana manana téléphérique manana an'izay tsy ananatsika rehetra ny teny fotsiny manao clic droit fotsiny de mirehatra ny jiro manapika bouton de misokatra ny ascenseur sy ny mihoatra an'izany resaka confort plus que ça zany dia ours ferena ao anatin'ny adi-panahy ka io balance be io hoe hanakarena avy anao sa hanana an' Jesosy Kristy hanakarena fanahy ao amin'Andriamanitra avy anao hanakarena fiainana mandrakizay avy anao hanakarena vie éternelle avy anao sa te hanakarena téléphérique sa te hanakarena miami te hanakarena sy ny sisa rehetra fa zany rehetrarehetra zany de misy tambiny misy rançon halatra voamaso halatra atova halatra be da be halatra parole parler halatra tenin'Andriamanitra mangalatra fonction usurpation ministère fanomezam-pahasoavana mangalatra faux prophétie mangalatra zavatra be da be atao amin'ny baiboly tanareo fa mifampitohy daholo zany zavatra resantsika rehetrarehetra izany misaotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany mirary soatsika rehetra tianao Jesosy Kristy voray anao an'io indray zany fa hoe raha manakarena i Chine manakarena i Inde manakarena i Japon manakarena ny Amerikanina manakarena zareo be da be manakarena noho i Madagasikara satria zareo tsy mivavaka amin'ny Jesosy Kristy satria zareo tsy mivavaka amin'ny Elohim tsy miraraha zany Yeshua Masiha izany izy tsy miraraha Torah izy tsy miraraha faminaniana izy tsy miraraha filazontsara izy bonne nouvelle izy tsisy asany saina am'izany de nazavaitsika teo ny antony sotranao zay tompo ny amin'ny teny izay voasaranay indray ny am'izay fahendrena nampidinao taty ampoinay ary nampitainay tamin'ny tambajotra izay niaja sy ny dera de ho anao irery ihany ary ianao no manositra ny teny mpizarana ny teny voasara ianao ihany koa no manokatra ny masom-panahinay ahafahanay manana discernement arak'ilay efa notsindrina sy nambara teo saitria izay no ahafahanay mahita sy manana fandanjalanjana mihoatra ny amin'ny harena sy ny fanomponanao mba tsy hisy doty aty anatinay tsy ny hisy fisalasalana tsy hisy toe-po mitsingilaila déséquilibré hoe fa maninona Chine manakarena maninona i Japon manakarena maninona ny Amerikanina manakarena maninona la France amin'ny 5e puissance mondiale maninona ny créer esprit de jalousie any anatinay zany izay tsy araka ny sitraponao aza mitsiriritra hoe ianao micréer interférence any anatinay zany ary mahatonga anay tsy fantoka amin'ny herin'ny filazantsara de ny fitsanganana maty ianao eo amin'ny voninahitra ianao ny sio tamin'ny alalan'ny teninao teny tonga nofa parole parler parole révélée misaotra Jesosy Kristy misaotra raitsoto anao irery ihany ny voninahitra ary ny anaran'i Yeshua Masiha